Jesosy dia mampianatra antsika ny amin'ny finoana, eny manome ohatra be lehibe izy ao amin'ny teniny mba ahafahantsika mianatra izany. Ampifaliana no iarabanantsika indray nahatratra ity fotoana manokana ity ary faly hatrany amin'ny miarabantsika nahatratra izao fotoana manokana ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao ka alohan'ny hidirantsika ao anatin'izay dia andao hiaraka hivavaka isika. Ray be fitiavano, ankehitriny dia hianatra ny teninao izay fotoana manokana izao andraisana izany mangataka ny fanahinao masina mba hampitoerina ao aty anatinay fanay mandray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana izany vavaka izany. Amen. Ahoana no ahafahantsika manana finoana? Satria betsaka ireo olona izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nanana finoana, eny misy ihany koa ny olona tsy nanana finoana tao. Hitantsika ny amin'ny filazantsara izany, andao jerevantsika nge inona ny voka-dratsiny amin'ilay hoe tsy fananantsika ny finoana. Hitantsika ao amin'ny toko sy andiny manokana izany ny Matio toko fa 13. Matio toko fa 13 ka ny andreny fa 7:10. Nisy toe-javatra anankiray izay nitranga teto amin'ity fotoana ity. Matio toko fa 13 ka ny andiny fa 7:10. Tamin'ity fotoana ity dia nampianatra Jesosy tany amin'ny toerana izay niaviny. Ary nisy fotoana izay nitranga tao, inona re zany zay resaka finoana moa ny antsika eto, fa andeo ho saotentsika avy hatrany amin'ny andiny fa 7:10. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Jesosy no voalaza eto tany amin'ny toerana izay niaviny izy no nandeha hampianatra. Dia ny tiany tenin'Andriamanitra horesana zany eto dia izao, tsy nandray ny olona tao, tsy nandray ny teniny, ary tsy nanam-pinoana ny olona tao. Hitantsika ao anaty filazantsara maro be lehibe ny tantara izay niarahan'i Jesosy tamin'ireo olona, fa zao rehefa nino ny olona dia nanehoan'Andriamanitra, nanehoan'i Jesosy Kristy fahagagana. Fa teto izy dia araka voalaza, averiko indray, Matio toko fa 13 ka ny andiny fa 7:10. Tsy nanao asa lehibe maro teo izy no tsy finoan'ireo. Ry havana malala, ratsy ny tsy fananantsika finoana. Andao amboarintsika izany, esory zany ny hoe aza tsy manam-pinoana, andao hanam-pinoana isika, fa ny teniny ihany dia milaza amintsika fa tokony hanana finoana lehibe tsika ary tokony ho tehirizitsy, ho kolokolointsika izany finoana izany. Andeny hoe ho jerevantsika ny ao amin'ny Matio toko fa 12 hoe inona no rehefa manam-pinoana tsika, inona zavatra mitranga, inona zavatra afaka ataotsika. Matio toko fa 12. Matio toko fa 12 ka ny andiny fa 1:20. Matio toko fa 5:20 ka ny andiny 5:20 ka ny andiny fa 1:20. Teny manokana izay nataon'i Jesosy ihany koa ato. Ary misy tantara manokana moa zany ny hoe nasitrana ny Jesosy ny zanaka vavin'ilay vehivavy Kananita. Teto zany dia nisy vehivavy anankiray nanatona an'i Jesosy. Jesosy, rehefa nandeha teny an-dalana Jesosy, niantsoantso an'i Jesosy, Jesosy zanak'i Davida, vonjeo ny zanako vavy izay azo ny teminihy. Teto moa zany fanizika ny olona, ary nisy ara-pianatra hoe roa ihany io vehivavy io. Fa ny zavatra nataon'i Jesosy, lesona nataon'ity vehivavy ity, ny lesona mahafinaritra izay tokony anarantsika, nisisika mandrakariva ilay vehivavy, ary izay ezaka nataon'ity vehivavy ity anatona an'i Jesosy no lesona tokony anarantsika ihany koa. Hoe rehefa manatona azy tsika, manam-pinoana isika, dia afaka ny hanao zavatra ngiza-be. Teto dia ny zavatra nahafinaritra ao anatin'io tantara io, sitrana ilay zanaka vavin'ity vehivavy ity, satria nanam-pinoana ilay vehivavy, ilay reniny. Afaka ny hanova zavatra isika, afaka ny hanao zavatra isika rehefa manam-pinoana.
noho izany kolokoloy mandrakariva ny finoana izay ho anatintsika. Ahoana ara ny herin'ity finoana ity izay no amaranantsika ity famelabelarana izay ho ataontsika amin'ity androany ity. Ahoana ny herin'ilay finoana? Ao amin'ny Matthieu 7:10. Tsika moa zany dia tsy miala ao anatin'ny filazantsara satria ao no ahitantsika an'izany hoe resaka finoana izany. Matthieu 7:10 ka ny 7:7. Matthieu 7:7 ka ny 7:7. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra efa teny izay nataontsika teo aloha moa zany izy ity fa hovakintsika, porifontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Matthieu 7:7 ka ny 7:7 sy ny manaraka. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy, dia nakao amin'i Jesosy mangingina mpianatra ka nanao hoe nahoana izahay no tsy mahavoaka azy. Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatran'ny voatsinampy iray, aza ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindray ery dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Efa jerevantsika teo aloha zany hoe ny mpianatra tsy nahavoaka dia nakeo amin'i Jesosy. Zay ilay tantara fototra izay nijerentsika hoe tsy nahavoaka ilay demoni ireto mpianatra ireto dia nakeo amin'i Jesosy ilay ream-pianakaviana. Fa eto dia nanapirofo mihitsy ny mpianatra hoe tsy afaka ny hamoaka izay, fa Jesosy niteny eto hoe rehefa manana finoana tahaka ny voatsinampy ianareo dia afaka nino afindra ny tendrombohitra. Izany hoe tsy zavatra tsy ho haintsika atao rehefa manana an'ilay finoana toy ny voatsinampy, zavatra kely indrindra dia afaka mahafindra tendrombohitra isika. Ny faniriana amin'ity androany ity dia hanana fifandraisana manokana amin'i Jesosy ianao mba ahafahantsika mikolokolo, mampitombo ny finoana izay ao anatintsika. Tompony ahitantsika tsiraray avy mba hanam-pinoana hitombo ane finoantsika tsiraray avy ireto. Amen. Mivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra betsaka anao izay no ny teninao izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Mangataka izay Jesosy io ho esorinao ny tsy finoana atao anatinay satria mahatonga zavatra ratsy eo aminay izany, mahatonga anao tsy hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay izany. Akoa ankehitriny Ray Malalo dia ampiasao, ampitomboy ny finoana izay atao anatinay ary enga ny fanahinao mandrakariva ny tari-dalàna anay mba ahafahanay mampiasa izany isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany. Amen.